Andriamatoto Ami Mometa zay efa mpivahiny matetika de to amin'ny CM radio any tenany atao anatin'ny fotoana maro moa zany zay mankasitraka azy mamaly ny fanasana rehefa hoe tonga eto Antananarivo ihany koa izy zay ampanolo-tsaina eo amin'ny commune Ambonivohitra Toliara sady mpikambana mpitarika ny antoko HVM any an-toerana miarabanao tompoko. Faly miarabanao alay satria ianao tena isorana satria rehefa tonga eto de manasa foana ary izaho koa tsy maintsy mamaly ny antony satria raha-pirenena no resahana ary tsy maintsy mandray anjara satria zay le slogan zay voalaza hoe fanovana le fanovana ny be dia be le fehizan'izay de hoe tsy maintsy mandray anjara anao amin'ny hevitra sy fakakevitra na hoe sosikevitra amin'le firenena hitondrana mba tsaratsara azy ka isaorana amin'ny fanasana zay efa tonga eto de Andriamanitra mi hanampy antsika amin'ny zavatra rehetra zay eritreretintsika atao mba ho tanteraka misaotra ny zava-misy eto amin'ny firenena aloha somary miazakazaka ny toedrarah ao anatin'le hoe fantanterana fitraonandoha misesilany moa amin'izao fotoana izao ny minisy-mpanjakana misahana izany misy an'ilay dinika santatra zay mitety fahitra izy iny andrasana moa ny any Toliara fa nytany Fianaratsoa no efa nisy an'izay fa ao anatin'izay nefa de maro ihany koa ireo fanambarana ataona vondrona sisy hoe fikambanana antoko politika mitonona azo mpitolona nisy an'ilay niteraka resabe aloha zany ny herinandro lasa teo ilay antoko politika 300 izay amitaky an'ilay hoe andravana tanteraka ny androm-panjakana anjoro tamin'ny Repoblika fahaefatra zay fototry ny olana nionganan'ilay filoham-pirenena zay nanangana ny lalam-pandroen'ny Repoblika fahaefatra iny fahitan'ny Andriamatoto Ami Mometa mpitarika ny HVM any Toliara any amin'izany hoe tokony ataon'ny antoko politika amin'izao fotoana ny fanovana fiovana izao sika lalana makany moa amin'ny alalan'le fitraonandoha-pirenena samy manana ny heviny ihany koa ngamany. Ny fomba fijery moa zany be dia be mety tsy hitovizana zany satria ny maha olombelona koa eo ihany fa ny maha hoe antoko politika zay zany de misy cadre manokana zany ao anatin'le antoko politika fitezana amin'le fitondrana fampandrosoana amin'le firenena anankiray tena na zany io zavatra io zany anisany tadiavana fanovana goavana be io le fomba fijery ary matetika ao amin'ny teny hoe rehefa maka régime anankiray ao amin'ny fahefana misy azy eo hoe inona ny antony hakanan'le régime de zavatra misy zavatra tiantsika hovaina zany amin'ny firenena de zay zavatra zay zany zay ny tokony resahantsika amin'izao fotoana zao satria iny le zavatra tiantsika hovaina amin'le firenena le rafitra ny manana rafitra tsara atsika fa hoe le fomba fanatanterahana an'le eo amin'le fitantanan'le firenena mihitsy no tsy maintsy hoe raty le rafitra ny fa tsara fa tsika zay tompona ndraiky sy omena an'le fahefana tsy manatanteraky amin'ny antsakany sy andavana an'le rafitra ka ny anahy zany hoe fantatra efa fantatra zavatra tokony hovaina ary io resana hoe fakakevitra io ny fakakevitra io tsy vao zao hoe efa any amin'ny première république deuxième république fa nisy foana ny fakakevitra aiza izy reny no tsy avoaka tsy voatera hoe tsy maintsy makakevitra foana saky misy fitondrana miala eo de andao anao fakakevitra fomba fanao ihany io zavatra io hoe afaka iny le fakakevitra ny anahy manokana de efa fantatra satria zay le mahantoko politika ny hoe mahalala tsara ny hoe inona ny tokony zavatra atao fa tsisy an'izany hoe mandany fotoana amin'le fakakevitra foana atsika io manevra foana io rehefa misy régime anankiray miala de andao anao fakakevitra andao anao concertation nationale régionale nefa le zavatra problème iahinantsika eto Madagasikara de mazava ho azy fa hoe jiro tampaka rano tsy misy ny vidim-piainana miakatra social tena potika na ny fahasalamana na ny fambolena na ny fiompiana na ny fiarahamonina de ino ary no tokony mbo hitadiavantsika zany hoe fakakevitra foana ary le zavatra fa hita fa hoe ino zavatra tsy misy ary tena zavatra lehibe indrindra io resaka liste électorale io hoe tena problème be ary tsy mahamaro toerana ny mpitondra rehefa lany io fa inona ary mbo andinisantsika amin'izany fa hoe ny fakakevitra no tsy maintsy atao mialoha zay hanomezana fahafaham-po ny olona roa telo satria ny fakakevitra no mahavoavany problème efa eo le problème any fa manino tsy tonga de traitena le problème fa lasa taritsika amin'ny fotoana efa sairina le olona le malagasy tena mitsongo vohomana ny fiainana efa tsy zarizary ka raha io zany taritsika amin'le fomba zay mety eritreretantsika azy le firenena eto ndraytsika lasa hosaina ka ny anahy zany manetany hoe le problème efa eo manino tsy traitena le problème
zay zany no fomba fahitako anazy amin'ny ankapobeny zay a fa mety tsy hitovizanay am'le olo mety miretrretra hoe anao an'le fomba faneho ankevitry di moa krisanao hoe be de be le olo mety maneho ankevitra ty fandravana ny rafitra ino moa le rafitra aravainy ino moa zany tsy tsapatsika fa hoe anatin'ny situation catastrophentsika zao turbulence tanteraky ny économie ny malagasy croissance économiquetsika milatsaka ambany inona zany mbo eritreretintsika hovaina na vola anaty kitapolam-panjakana sahirana be tsika ahoana fomba ahafahantsika manao an'io redressement io malaky mba hiampiakatra ny économique io fa raha tsika zany miverina fa hoe andrava zavatra zany mora ny mandravana fa manarina an'io ny manahirana be zay zany tokony mba ho tsapan'le olona olo-pirenena anakiray mba tokony misy zavatra tokony fehezina rehefa resany satria raha ohatra ny sitrapontsika zany no ataontsika amin'ny firenena ty sahirana etotsika tsy tsy mahatsapatsika hoe misy vahoaka tena sahirana ao ambany eo fa tsy mahadinany tsy mahatany fa mila famahana malaky io problema zay fatatra ary tokony hovaina io nisy an'le hoe fanalana solombavambahoaka iny aloha zany nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary ny solombavambahoaka anareo tontolo iary ny zay nivoakasika eo anatin'izany ohatra matoto Inca Roberto solombavambahoaka tany Majanga antsarana voalohany ary ny tany Mitsiny Soalala ny fahitanao tena hoe miray feo ve ianareo HVM ny hoe andravanan'io androm-panjakana mpanao lalàna io aloha zany zay anisan'ny mbola tsy voakitika aloha teo ny Sénat efa lany fotoam-piasany efa tapitra ny 20 ny volana janoary teo fa le hoe antenimieram-pirenena mihitsy satria maro ny olona mangataka an'izay hoe ravana avokoa reo rafitra nitsangana ny repoblika faefatra isan'izany fitsarana mbola lam-pandrenana ny CFM ny ACD2D sy reo maro samihafa fomba fijery mety tsy mitovy eo fa ny fomba fijeriko no hoentiko zany anazavako an'io zavatra hoe voizin'le sasana ao anatin'le serasera hoe aravandolo io androm-pandrakana io zavatra tsapatsika any efa ary zay mihitsy anisan'ny nahatonga an'le korotana ny mihasahira le malagasy anatin'ny situation grave be le situation malagasy mihasahirana ny tonga ny afara amin'iny tsy voavaly zavatra social ny solombavambahoaka zany tsy hita io zavatra io tsy midika hoe fandravana ny solombavambahoaka io zany no tena ilainy fa kosa ny anahy zany fomba fijeriko hoe mametraka an'izay rafitsy ilayntsika zay de hoe mba any raha ohatra ka hoe amin'ny fotoana fidianan'le solombavambahoaka mba mifidy solombavambahoaka tena hitondra hitahitam-bahoaka fa tsy hitondra hoe anao remerciement ny filoham-pirenena io aloha io anisan'ny problema anakiray io hoe mba mifidiana solombavambahoaka hitondra hitahitam-bahoaka zao tsy ary nahitaka ny solombavambahoaka zany teto tsy haiko eto fa any Toliara na Madagasikara hoe mba hoe nakakevitra any amin'ny fokotany hoe ino le problème fokotany hoentina any amin'ny assemblée hiadivana tsisy an'izany ohatran'izay koa le sénateur tsy le sénateur ny no ratsy fa le olona manana andraikitra sénateur mihitsy tsy mahay ny asany satria zaho tsy ary nahitaka an'izany sénateur zany hoe tany satria izy anisan'le sénateur ny représenter les collectivités décentralisées économie et sociale mazava ho azy satria manampy an'le filoham-pirenena amin'ny fampandrosoana an'le faritra sy région fa tsisy an'izany sénateur zany tonga tany amin'ny faritra na district mba nitondra hoe fakakevitra eny amin'ny fokotany eny na eny amin'ny district mba nandinika hoe inona ny tokony fampandrosoana social économique aty amin'ny faritra misy anareo ty ka natao ady hevitra zany ohatrany any amin'le firenena mandroso zay le problema eto any de hany ka le mpitondra na filoha mitondra eo sahirana izy amin'ny fomba ahafahany mampandroso an'le firenena satria tsy manao asany amin'ireo asa tsy hoe fandravanany io mahamaika fa le olona ho avy eo handray le andraikitra sénateur député hainy ve le asany zay ny problème eto nefa tsy hoe ravana ny assemblée ravana ny sénat de zay ve ny problème atsika eto tsy zay le problème fa le olona député zay mahalala tsara fa hoe inona asana zany député zany inona asana zany sénateur zany inona asana filoham-pikotany zany inona ny asany mera zany zay no tena tadiavitsika mila hovaina aza manao zavatra tsy fantatranao ny fandehany asa io aza hoe andao anao zany atao mera nefa tsy hainao inona atao hoe andraikitsy ny mera atosika anao atao président fokotany nefa tsy hainao inona atao ny andraikitra président fokotany atosika anao député nefa tsy hainao inona asana député zany atosika anao sénateur nefa tsy hainao le asana sénateur fa avelao le olona tena manana vina manana projet manana eritreritra hoe zao ny tiako atao ampandrosoko an'ity firenena ty tokony tohanana na ariska izy satria izy manana an'le vina
hampandroso an'le tanàna ary fantatsy hoe zao ny andraiky sy ny sénateur zao ny andraiky sy ny député zao ny andraiky sy ny zay ny problème atsika eto any ka tsy haiko hoe zay le araky zay fahitako hoe zay le rafitra tokony hovaina ary mila manova toetraina atsika hialantsika am'izany satria zay ny sampandeha an'ity firenena ty be de be zavatra misy zany fa zay aloha ny hitako arakaraky zavatra mety fampiresantsika satria zay ny hitako aloha akoatran'ny rafitra rehetra hito amin'ny fanjakana rafitra mpanaramaso rafitra mpanatanteraka rafitra mpanaramaso eo volam-panjakana io aiza dolo ireo zay hitanao rehefa tampotra ny régime anaka de nanao détournement vola ry nangala vola ry inona ary mahavanzay misy organe de contrôle eto Madagasikara makaiza dolo ireo olona reo makaiza dolo ireo organe de contrôle de financier reo manao inona ny asany satria tsy manatanteraka ny andraiky sy ndreo olona reo de tsika ne tsy firenena voazaovo fireneny satria hoe anova rafitra tsika satria ny ala ny mpanjahany tany fa efa dimy ambienimpolo taona tsika zao de inona ndray le rafitra tiatsika hovaina eto Madagasikara fa kosa ny ana de hoe alaiko teny filoahera zao ampiana hoe mila manova toetsaina tsika malagasy tsy manovana tsy système no ratsy fa le toetsaintsika mihitsy mila manova toetsaina tsika afatsika ampandroso ny ty Madagasikara ty intenena teo mahakasika an'le hoe olona tokony ho afehy an'le zavatra ho sahaniny no mahazo andraikitra eto amin'ny firenena zavatra tsapatra am'izay de ny antoko politika tsy manao ny asany satria maro ane ny mpitondra teto tany anatin'ny antoko politika fa miala am'ilay antoko politika namolavola azy rehefa nahazo fahefana zavatra tsapy zany aloha mety hoe tsy afaka miaraka ihany koa nefa ny hoe antoko politika sy ny hoe fitantanana raharam-panjakana fa hoe miaina an'le hoe zavatra nanabiazana anao tao anatin'le antoko politika inona zany tokony ho andraikitry ny antoko politika manomana an'le hoe tena ho tompona andraikitra ho mpitondra tena hoe mijery ny mahasony vahoaka am'izay no hitondra antsika afaka 5 taona orin'izao fanovana apetraka eto amin'ny firenena zao roa taona moa no hoe nambaran'ny prime ministre Omaly fa anatanterahana izy ireo an'izay hoe fitroanandoha fanovana apetraka eto amin'ny firenena zay tena vita ao anatin'ny roa taona ihany koa ve ny zavatra misy moa zany tsy de misy zavatra hoe manahirana zany eto Madagasikara fa satria efa iteneniko teo hoe efa fantatra ny problème tokony vaina jiro rano sosialim-bahoaka zany aneny fa efa fahasalamana efa ainy zany ny fambolena sy ny fiompiana inona ary no resantsika fa hoe tsy ho vita anatin'ny roa taona izany tsy mila taritina zany le firenena satria tsika sahirana ny ana zany tokony ny hitako le fanovana zay sy tokony hoe mbola ilana fikonandoha be zany ny resaka zany fa ny ana zany hitako hoe ameo sehatra ny mpanao gazety ameo sehatra ny tompon'andraikitra reny serasera reny tena hiresaka ary hitady vaovao am'ireny tompon'andraikitra mpitondra fanjakana reny aveleo reny hiresaka aveleo reny tena nadiady ameo sehatra le mpanao gazety handeha hitsidika na iza hitady vaovao satria eo am'le vaovao ane ny information ne no afahanao anapa-kevitra hijery hoe inona mandeha inona tsy mandeha fa ny olana eto Madagasikara zay hiara malala sy voasakana le mpanao gazety voasakana reny tokony amoaka vaovao tsisy mangarahara fa zay miteny de akatona zay miteny zany tsy mitady fivoriana tsony zany fantatra zany hoe zay le problème teto Madagasikara zay miteny zavatra marina ny mpanao gazety na radio na télé de akatona fa ireny tokony amena souveraineté de alalaka tsara satria ny marina ny tsy ho fantatsinao ny diso ny tsy ho fantatsinao fa mialalany fa nadiadiana sy famoana an'ireny information reny no afahany olo hoe misy an'izao ve ny ary misy an'izao ny raha ohatra tsika mitady hampandroso an'ity firenena ty de hoe resaka information io resaka serasera io aveleo alalaky satria io no afahantsika mampandroso an'ity firenena ty fa raha io zany tsy malalaka tsy mahazo vaovao tsara le mpanao vaovao ary le vahoaka koa tsy mahazo vaovao koa am'le tokony azony vaovao tsisy fampandrosona andeto raha ohatra zany no eritreretintsika fa hoe fanovana fa ny anahy de hoe io ny facteur anankiray io resaka communication io na iza izy na privé izy na io aminatin'ny fanjakana izy de io facteurana communication raha ohatra koa avela malalaky tsara tena hisatra ny otoanany tokony ampiny fanjakana aza hoe miasa nareo amena moyen nareo na privé na fanjakana any mandeha ny elakela tanàna any mivoaka dôly ane zavatra tsy mety io mivoaka dôly ane zavatra hita hoe tsy manjary ataony détournement io tsy maintsy mivoaka io satria ny marina de tsy maintsy mivoaka rehefa misy fanadiadiana fa tsy midika hoe
tsy voatery zany hoe tampitra le fitondran'le régime anakareo de zay fa hoe ninam-bola ry nanodikodom-bola ry alors misy organe dolo zany manara-maso an'zany fa tsy mipetraka io anjaran'le filoha pirenena zay mety mitondra eo amin'ny fotoa mahalany azy amin'ny fidim-bahoaka eo tokony mametraka an'zany leadership zany mazava an'io hoe misy départementa ministère tsika fantatry hoe zao ny andraikitsy sanareo de zay zavatra zay apetraka koa le souveraineté ny rehetrarehetra fa tsy tokony hisy fanagejana zany mila ovana dolo zany hoe avelao le olo alalaka avelao ny mpanao gazety alalaky tady vaovao na any amin'ny ministère any fa misy zavatra tsy mety ao amin'ny ministère io de resana hoe zao ny appel d'offre tsy mazava inona tsy mampazava an'io afaka manao constatation ny premier ministre na ny président mazava io mandrositsika fa ny amintsika eto de tena tsy azo atao zany ary mampigadra zany inona moa firenena hoentsika eto ty firenena inona moa atsika ty satria rehefa manodikodim-bola zany ianao mihinam-bola zany ianao de fa miala amin'ny fotoa mahatambitra ny regimenao de hoe tsy azo enjena anao fa hoe valivaly politique zay le valivaly mitsoka ny ivelany raha fanao madio ary tsy manina aza mandeha eto anao fa tsy voatery koa ane rehefa anovana perquisition anao hoe de midika hoe fa maloto hoe azo atao zany na zao azo ny gendarme atao manambotra anahy ndesiny any de ataony ankety fa tsy midika ane maloto anao hoe azo atao zany amin'ny firenena ohatra ndre Sarkozy ry Donald Trump nandalo dolo reny fa tsy midika hoe maloto zareo fa zany le rafitra zany le fahaleovatena ny fitsarana resana matetika avelao ny fitsarana na fahaleovatena zay le fomba fijeriko fa mety tsy tovizako amin'ny lehibe sy ny mafa atsika mitady ampanosany firenena de ametrao le souveraineté ny zavatra rehetra eto Madagasikara na ny mpandraharaha na ny mpanao gazety na ny fitsarana rehefa mipetraka io souveraineté io mandrositsika fa tsy mila fifosikona be zany io hoe mandany vola mandany fotoa fa rehefa atao moa zay tsy misy andany zay ne fa kosa jerena zany le angle hoe ino la priorité de saira le vahoaka nona le vahoaka moa mamahan zay vao problème le vahoaka zay ve le fikonandoha zay zao ny anazy fa rehefa zay no mamahan le problème le vahoaka zay tena fa mitsongo voahomana dahoary fa tsika ihany ny ahitaka azy hoe mety sa tsy mety izy io zay zany fomba fahitako an'io alaika ny anazy zany de fa ny hevitra hoe efa fantatra atsika ny problème andao tsika hitraité an'le problème zay zany fahitako an'io intenina to makasika an'le hoe valifaty politika sy faninjehana misy am'izao fotoana zao anisan'ny lasibatra am'ireny aloha ny olon'ny fitondrana teo aloha izay niongana fa ny zavatra misy ihany koa de nisy an'le hoe olona nitsoka anivelany fa tavaverina eto de lasa madio azy ny raha aninjehana azy fahitanao an'izay zavatra zay inona ny rafitra tokony ho apetraka ihany koa zany tena hoe afahana manenjika ndry olona ambony rehetrarehetra rehefa hoe ny tanandraikitra eto amin'ny firenena fa tsy misy hoe ary amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany haute cour de justice zay mantsy zava-misy am'izao fotoana zao hoe lasa mialokaloka any amin'io de no fiarovan'le solombavim-bahoaka de tsy metsika le dossier aninjehana an'le olona ambony misy am'ireny nanodikodim-bola tamin'ny tanandraikitra teto amin'ny firenena fa lasa ohatran'izay hoe fanenjehana ara-politika valifaty politika rehefa hoe hiaran'izay fampiaran-dalàna izay na mitsoka ny ivelany de madio azy misy tompona ndraikitsy io zay le hoe olona misy tompona ndraikitsy ny fanao an'io manara-maso an'io satria izay le teneniko raha mametraka an'le souveraineté eo le mpitondra ny fandimby teo tsisy problème io satria vola 1 centime boaka zany ane tsy maintsy justifievanao zany mila motif zany rehefa mamoaka vola na ao amin'ny tokantrano na anatin'ny firenena surtout firenetsika hoe vola avoaka io tsy maintsy justifieva io ary mila trace izy io tsy maintsy misy trace io zany ane misy organe ane micontrôle an'izany zay ne le problème tsika toa misy karazana sehatra anakiray zany ao mifampiaro amin'io zavatra fanodikodiana volam-panjakana volam-bahoaka moa izy io nefa maninona aiza dolo misy be deabe ny contrôle eto organe de contrôle eto mikasika ny volam-panjakana fa miasa ve reo olo reo anjaran'le filoham-pirenena asan'ny filoham-pirenena miseziran'zany asan'le premier ministre miseziran'zany hoe manao ny asanareo ve nareo amin'io volam-panjakana matetika lasa misy foity foana io amin'ny harem-pirenena iza ny tompona andraikitsy am'zany de le mpitondra io zany le mpitondra ny tompona andraikitsy amin'io afaka manao pression mafy izy amin'ny fanaraha-maso ny harena-pirenena afaka manao pression mafy izy amin'ny fiarovana volam-panjakana de sanandro io vola eo tsy hita avao de rehefa miala eo de hoe tsy azo enjehina satria valifaty politika tsisy an'izany volam-bahoaka io tokony arova jereo firenena mandroso rehetra ary fa
matetiky le olona zany ampatsieviko hoe niana eo alantsika exemple zany fa niana France ny ministre ny premier ministre rehefa misy 1 centime 1 euro tafitragna anatin'ny volany any zay tsy ara-dalàna de injeny fanjakana izy na dia premier ministre aza ohatran'izany nahazo any Emmanuel Valls premier ministre frantsay manao enjeny lalàna mihitsy manenjika anazy fa tsy hoe premier ministre de tsy azo enjena tsy premier ministre de tsy mahazo mandalo manao akenty premier ministre tsy mahazo mandalo tribunal mandalo ohatran'izay na ny ministre aza anatina ministre amperinasa mandalo tribunal mandalo anketiny satria ino zay le mangarahara zay le firenena ka mitsika eto zany raha hitanao hoe premier ministre na ministre zany andalo tribunal atao akety tsy azo atao zany ohatra hoe olona tsy haiko hoe ahoana le fitsarana mbara tonga voalohany tsara ny rehetrarehetra zany tokony zay rafitra efa misy an'izy io hoe fa maniny tsy tanterahina fa lasa hoe tsika ihany zany no mandora matsilany efa misy le rafitra ny mpanao an'io fa maniny tsy manao satria inona tsy afaka manao io rafitra reo ary tsy afaka manao tanteraka io satria misy pression mafy politique zay le décision politique grave be tia vo mikitika zany reto rafitra reto anaramaso de hoe iza manao an'io lasa ny affectation lasa ny pression mafy lasa ny ohatran'ny gauche droite zay any le problème tsikety kary anazy zany tsy fanovana rafitra tsy fanovana androm-panjakana ny problème eto fa le fanovana toe-tsaina zay le tenenera zao mampiana mila manova toe-tsaina tsika raha mitady fampanasoana eto Madagasikara fa tsy ny rafitra ny problème fa tsika mihitsy ny problème zay zany fahitako any raha izay zava-misy zay le hoe fanovana teboka maromaro no nitakina teny akianja teny fa hoe niompana tamin'ny resaka ara-tsosialy moa zany tokony hifanaraka am'izay soatoavin'ny tolona izay zany ny zavatra ho ampiariny zao fitondrany izao ve fa mahana olana vonjomaika ihany koa satria tsy hoe iandro roa taona ny vahoaka malagasy vao hinan-kanina tsy miandry an'izay vao hoe hisitraka le hoe fahasalamana tsy hisitraka fandriam-pahalemana fa ao anatin'izao inona ny tokony atao lahara-pamena ihany koa akoatra le fikonan-doha zany raha ny fahitan'Andriamatoto Ami Mohamed tsy ndrendre zany mijery hoe misy olona zany tsy manaraka an'le actualité eto Madagasikara mialatsiny ao tia zao ny zavatra misy ao anatin'ny gouvernement atao nefa misy antoko misy olo tena ny antokony ao hoe be de be ny ao hoe mety civil izy mety mpandara fa misy olo tena ny antoko mahalala tsara hoe inona problème teto Madagasikara ary zao régime mpitondra zao ny tsy olona hoe mpanao politique tsy olona anatin'ny antoko politique fa izy zany no nitsangana rehefa tena nikorotana antsika zay tena fananana irana de nitsangana izy mba nampijanona niny zay zavatra tena nanahirana teto Madagasikara iny fa izy anie tsy olona hoe olo mpanao politique de hoe nananavina hampandrosany ty Madagasikara ty fa izy no nitsangana nampitsahatra niny iny zavatra niseho teto Madagasikara tsy foazoko tsony fa mba tiako zany mba foazo kely zany mba hatsiarovany leony hoe ny fitondrana an'izao ankehitriny zao ny tsy hoe mpanao politique fa tsika zay anatiny sehatra politique mpanao politique de hoe ameo hevitra ary izy manam-panotsaina be de be izy mpanao politique ya zay mihitsy moa zany ameo itsika hevitra zany le mpitondra le filoha hoe tiany le tombondrosa ilantsika hanovana ny firenena fa izy anie tsy mpanao politique zay ny solution malaky hoe tsika hoe inona problème de hoe ameo tsika hevitra le filoha satria izy tsy mpanao politique fa tsika no mpanao politique de sy zavatra zay zay tokony ho tonga saina tsika hoe izy na tonga teo noho hoe fanavotany le ady tsy honitatra de mba izy zany ny tipo hoe ahoana fomba ampijanona an'ity saotrany tomponao fa nijano le izy de izy zany tokony ampitsika ahoana fomba nampitsika azy hevitra inona ny tokony atao inona ny vahaolana be de be efa eo jiro sy rano inona ny atao ny sosialy bahoaka ny insécurité zavatra zany ane fa tsy mety hoe ny insécurité ve mbola misy mila fakakevitra koa baiko foana zany hainy mpitany filaminana ny asana masaka insécurité hainy zareo fa apetraka gendarme mila police manana souveraineté nareo maintien de l'ordre sécurité ary fandriam-pahalema hainy zareo zany tsy mila baiko zany fa reo mahalala an'izany ny mpandara mahala mifantatra tsara ny opérateur économique tsika inona zavatra misy amin'ny opérateur économique zay ny le problème tsy mampandroso atsika zay le resako hoe zany tsy mila fakakevitra hoa anjaran'ny fanjakana miaro an'ireny opérateur économique reny satria reny le mahafireneny firenena ny amitsika eto anie zay opérateur économique zay tsy mifanaraka am'le mpitondra fanjakana potehina na tsy haiko hoe tena potehina
zay zany anisany tsy mampandroso atsika. Alors io zavatra io iala izay zany tokony fafantatry sy tokony atao hoe na izaiza hoe opérateur économique eto Madagasikara ka na tsy manohana izy na manohana izy de tokony adidy andraikitsy ny fanjakana mpitondra fanjakana ny miaro azy ary mijery azy na miahy azy aza ohatra hoe manana problème izy ao anatin'ny fitantanany le orinasany. Zay ny asan'ny fanjakana. Raha atsika mitady fampandrosoana zany de zay zavatra ohatran'izay zany mila apetraky fa tsisy fampandrosoana magie zao eto, tsisy fampandrosoana am'izay tiavatsika anazy eto fa ny fampandrosoana de hoe zay miaro ny fanjakana, mananatsy ny fanjakana, manampy ny fanjakana, manoro lala ny fanjakana. Zay ny asan'ny fanjakana. Fa eto tsisy an'izany a fa rehefa anao tsy mitovy hevitra am'le mpitondra mpanjakana de pression mafy iskata mamotika an'le orinasanao. Zay mila ialana zay. Ka zay tsy mila fakakevitra anatin'ny 2 vola na 3 vola fa efa hainy zany. Zay zany ny fomba fijeriko amin'io zavatra misy eto Madagasikara io. Fandrarana sy ny politika zany tsara tsy ampifanarahana fa hoe rehefa mpandraraha de tsy miala am'le mampandraraha azy rehefa mandray andraikitra amin'ny fitantanandraram-panjakana sao de tokony ho zay ihany koa atao lalàna mihitsy zay. Misy matsin'izay hoe manana andraikitra izy amin'ny eto amin'ny firenena fa tokony orinasa anazy na tonga anazy teo de rehefa tonga eo izy de lasa ny orinasa no tompony ny tsenam-barim-panjakana mifehy an'ireo mpandraraha manodidina azy ihany koa. Zao aloha tena zay ny fomba fijeriko hoe ary zay mihitsy ny tena angatako hoe mba iangaviako ro mpandraraha mba tsy hanao politika fa tokony hipetraka am'le fandrararana de ny fanjakana am'izay zany tokony hoe inona le fandrararana ataonao mba tohanana hampandroso atia zay le vahoaky. Le vahoaka anie tsy voatery hoe le vahoaka manao koa moa resahantsika satria le vahoaka anie fa miaina foana anatin'ny fiarahamonina any de reny le mpandraraha reny mampandroso an'le firenena ary reny satria tsy retraretra ny mpiasa mpanjakany fa tsy maintsy misy foana le privé misy ny mpiasa mpanjakana. Ka zay nataoko hoe tokony jerentsika zany reny mpandraraha reny tsy tokony hiditry loatra agnatin'ny sehatra politika satria io ny ataony lasa problème izy io tsy azo vahana antsony ka adidiny fanjakana zany satria resaka fanovana moa resantsika zao adidiny fanjakana zany miaro an'ireny opérateur économique reny mba hiaro azy na izy mikitika azy na izy mikitika azy. Zay ny le souveraineté, zay ny le fanjakana le fanjakana anie mila mafy miaro an'le vahoakany fa tsy hoe mafy mamotika an'le vahoakany rehefa mitondra eo satria rehefa naiza zany eto amin'ny firenena rehefa malagasy ka mandraraha izy na karany na vazaha na sinoa na gomoriana na iza adidiny fanjakana miaro azy lalànany io miaro azy ny fanjakana fa tsy midika hoe karana reto sinoa reto rehefa mandraraha izy lalàna mame andregny mandoa hitra ara-dalàna va izy mandoa hipo ara-dalàna va izy misitraka ny karamana ara-dalàna va le piasa adidiny fanjakana. Zao ny eto mahita fanahany atoliara zao tsy ary mahitaka an'izany hoe contrôler de travail zany tsy hitako ny asa foana tatoliara ao fa tena tsy mahitako hoe misy contrôler de travail ve tatoliara zany le fomba fanao zay tokony ialantsika satria be de be ny marary an'le vahoaka malagasy any amin'ny sehatra fiasana reny nefa tsy misy zany le tompona antsika fanjakana mba mamangy an'izy reny manontany inona problème nao ray zay. Tsy haiko na mety ho diso ao miteny an'izay hoe à 80% mety possible na diso ao mety averina fa hoe ny piasa clandestin to Madagasikara. Zay ny le problème tsika eto zany adidiny fanjakana zany manao an'izany recensement zany firmana ve le piasa piasany eto Madagasikara. Zany hitadiavana satria rehefa mitondra firenena zany ianao mila fantatrinao hoe izany matory izany mifoa fa tsy hoe matory ny anankiray any andafy ny anankiray eto amin'ny tanàna anankiray nefa anao mahandro varikapoakaray. Alors le varikapoakaray zany mety ho ampy olo telo nefa le olo telo eritrinao tsy eto dôly. Mila ny fanjakana zany hoe le firenena hoentinao sy le vahoaka hoentinao firy ary inona dôly ny zavatra iainany ary iny problème de eo mahafanjakana fanjakana mamaha an'izay fa ny amintsika de hoe rehefa mitondra de manao zo tiany atao fa rehefa miongana eo efa enjena de hoe valivaly politique tena mialatsina fa tena tokony zay ny qualifievantsika zay fa efa izy nanao zavatra tsy mety nanao dokodombola zao ny anahy tsy miteny hoe gadrao izy fa mety lalàna mahay an'izay fa ny anahy hoe aseva veriny foana le voly
ohatrana alainy fa zao tsy miteny hoe gadrao izy rehefa ohatran'izay fa avelako ny lalàna hamaritra an'izay de hoe hogadraina ave sa misy fanarahana azo atao fa ny anahy zany tokony atao lalàna io na iza manodikodim-bolam-panjakana aveliny foana le volana amin'ny fomba ino na amin'ny fomba ino zao matoko fa zy mive ho avy eo amin'ny manaraka tsy manao nanomboka androany ilay fikaonando fanarenana ara toekarena ny toekarentsika eto Madagasikara de mbola vahiny no mifehy azy tompon'ireo orinasa goavana ireo fa nisy ihany ny mpandraraha malagasy izay fanambarantsika teo hoe karazany niditra tamin'ny tontolo politika de voentsika rehefa io satria mety hoe tsy nandohetra nisan'ny lasibatra ohatra ny orinasa Andriamatoa Mamra Vatomanga am'izao de olo mbola rajona Marc Ravalomanana tamin'ny groupe Tico ireo Zafimalio fa tokony ho atao zany am'izay fanarenana ara-toekarena zay hiditsika ihany koa satria misy vahiny teto vondrona vahiny fa tsy voakitikitika mihitsy rehefa miova mpitondra ary tsy misy mazava ny fitantanana amin'ireny orinasa ireny hoe mandohetra marina ve ty orinasa vahiny ity fa ny malagasy ihany no voakapoka rehefa misy zavatra tsy mety fahitanao an'izay hoe inona ny tokony ho atao ihany koa zany ataon'ny fanjakana fanamaivana fanampina andreo hoe mpandraraha mba tsy jabany any amin'ny resaka politika satria matetika koa matsy nitahotra le hoe kapohana any amin'ny etra ambony be de lasa manao sorona ny orinasa ny amin'ny resaka politika le mpandraraha reto hoe vondrona vahiny reto ihany koa inona ny tokony ho ataon'ny fanjakana zany tsy jabahany be ihany koa amin'le hoe zava-misy eto amin'ny firenena satria rehefa manambola izy de tompon'ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena aloha zany isaka toekarena moa nyresanao teo isaka croissance économique hoe fanetsehana azy ny anahy zany isaka croissance économique io tsy sarotra be io zany teneniko hoe ohatrany hoe tsika zany mandany fotoana foana fa tsy sarotra io rehefa tsika zany resaka hampitombony io croissance économique io de tsy manafatra entana tsika fa mila manonja entana mamokatra tsika zany de manonjana entana de mazava azy ny devise miditra mitombony croissance économique tsika tsy mila débat zany efa fantatra zany hoe andao tsika hamokatra de manonjana de miakatra ho azy io tsy ampitaona ray io zao mitenanao tsy ampitaona ray io fa miakatra ho azy io automatique tsy mila fakakevitra io fa taona ray avao tenenako aminao fa raha tsika vao mamokatra hoe mamokatra ty taona ray ity tsika de manonjana deuxième année tsika tonga de miakatra eo croissance économique tsy mila débat zany io zay le problème tsika eto ane de hany ka ny problème tsika ane zany miditra loatra le entana avy ana farana le volantsika marefo de volantsika marefo am'izay no ividianana entana ny ivelany any zay ne mahavy mampisy an'le chute économique tsika io satria le volantsika marefo de lasa ividianana entana ny ivelana fa raha tsika zany nandefa entana any ivelany de ny vola devise avy any no miditra eto zao matoka aminao fa taona raiky foana no teneniko fa lasa io tsy mila débat zany tsy mila fakakevitra zany tsy mila relance zany fa zany io satria le fotoanany kely le olona fasahirana efa fantatsika hoe zao ny système-an'io be de be ny velaran-tany eto Madagasikara azo amokarana ahoana no tsy trandrahantsika io zavatra io foanany ny fanjakanany manana fahefana am'zany afaky manampy le tantsaha am'zany mi-riposte mi ataontsika hoe 2 ans pour 1 an mandeha amin'ny secteur agricole reny de dotena resaka resantsika hoe changement climatique tsika tsy manana problème resaka changement climatique rehefa tsy tonga le orana misy rano ambany eo 1 mètre ihany de efa misy rano ambany eo taritina le rano ambany any andafy any ivelany hoe fa manao réserve d'eau manao bassin zareo de manao réserve d'eau alors tsika zany manana avantage ny eto Madagasikara satria misy rano ao ambany eo de aza resa zao zany amiko zao hoe tsy maharesy lahatra ny olona hoe noho ny changement climatique mahavy an'le hoe fivoavivany toetrandro no mahavy an'le hoe le vokatra tsy mivokatra misy rano ambany mihitsy taritina le rano ambany eo afaha manondraka le fambolena raha ohatran'izay zany tsy manana olona manam-pahalalana am'zany eny tsika fa maninona reny olona reny tsy amena sehatra lasa politisena daholo ny fomba fitantanana eto Madagasikara fa raha zao matoky satria resaka fanovana
resatsika zao ameo sehatra ny teknisiana ameo sehatra ny scientifique ameo sehatra reny olona rehetra manam-pahalalana eto Madagasikara re hiasa malalaky amin'ny fomba fahizany azy fa aza sina pression politique aza sina fomba fijery politique fa na izy efa hoe hanompo firenena hampandosony ty Madagasikara ty ameo sehatra izy adidiny fanjakana zany adidiny filoham-pirenena manao an'izany miaro an'izany ka nana zany mazava ho azy potika le firenena potika le mpandraharaha satria rehefa tsy mitovy hevitra aminao le olo potehinao zay le problème raha izay no resantsika hoe andao ialana io anjaran'le filoham-pirenena lany io manarina an'izany hoe manomboka zao tsisy olo mpandraharaha na manohana na manohitra tsy enjehina tsony fa harovany fanjakana ka raha misy ministra na DG na PDG manendrika an'ireny orinasa re fa tsy mitovy hevitra aminy eo ny lalàna manenjika azy hoe iza moa anao azo esorina izy raha zany no apetratsika eto Madagasikara tondrana firenena zao matoky fa zao zany matoky fa na 2 ans 3 ans 4 ans ty Madagasikara ty famovoa ho tafavoakatsika fa le toetsaina averiko foana hoe indamiko foana le teny raha mampianina hoe mila fanovana toetsaina fa tsy hoe fanovana olona tsy le olona zany problemtsika eto fa le toetsaina hoe rehefa mahazo fahefana anao de fa mamotra zay mamotika de manenjika hoe nahazo fahefana de lasa adiny le zavatra ny tsikerainy fa lasa mamerina le zavatra tsy nentina ataon'le ny tsikerainy zay le problème zay ny teneniko hoe ny problème fa resako foana hoe tany amin'ny 2e république rehefa tsika zany aka o régime anankiray hampiala régime anankiray de mila miomana atsika mandeha maninona moa le olo alaitsika am'le fitondrana misy antony eo de ireo zavatra reo fanotentsika hoe inona mamavy atsika tsy maintsy manonga an'le régime ty anankiray ty noho ny reto ka inona zany no ilana tadiavana fakakevitra koa rehefa fa haitra hoe tiany ny nanonganantsika anazy de ty zany tsy azo atao de ty zany tsy azo atao de régime tondra eo zany de mbenatsika raha mbola manao an'io izy de mialatsiny zay fa zay le tsy mampandosany ty firenena ty fa tsy hoe alaina tao le olona de zay vao handinika atsika hakakevitra atsika zay vao hanao fikoanam-betsika inona tokony hatao efa hay le zavatra tokony hatao fa io zany le problème tsika Madagasikara eto tsy mitady fampandosona fa mitady problème alors les solutions est là ino moa hitadiavantsika problème ngay zany fomba fijeriko zay mety tsy hitovizako amin'olo maro zay fa ny anahy de hoe efa misy solution andao vahitsika le solution hampandosany ty Madagasikara ty iny mahakasika ny reto fanarenana ny orinasa mpanjakana misy am'izao fotoana zao fanontaniana napetrako tamin'ny vahintsika farany izy ty hoe inona no atao anarenana ireo orinasa mpanjakana zay tsiposipozy am'izao fotoana zao tsy nyrarahina ihany koa fa lasa nataon'ny mpitondra ankilabao fa alohany nanangana zavatra zay tsy niteraka vokatsoa an'le firenena zay andalana fampotehana isan'izany ny jirama io na astoale général vaovao aloha izy mpisolo toerana io ny Hermady izay vinan'ny mpitondra am'izao fotoana zao no anarina azy ny Sekrène hitantsika ihany koa ny maromaro ireo orinasa izay mila arenina am'izao fotoana zao hoe famerenana ihany koa ndreo hoe lasa ny sehatra tsy miankina raha mbola azo atao ny sehatra ny fifandraisan-davitra mba hoe ho an'ny fanjakana inona tokony ataon'izao fitondrana fanavaozana zao mametraka an'izay tous les ministres misahana ny fanavaozana mantsy misy zay tsy nisy tamin'ny fitondrana teo aloha fa natsangana mihitsy isahana le fanavanapetraka io ihany koa zany resaka raha toe-karena fa atsika hoe émergence eto Afrika ihany koa zany le andraikitsy le filoham-pirenena zany moa zany mifangaro moa zany raha fahitako ny andraikitsy ny filoham-pirenena sy andraikitsy ny gouvernemanta eto Madagasikara satria laha tena marina zany ny asan'ny filoham-pirenena de izy zany tokony hitady famatsiam-bola iresa-pirenena mba hahafaha mahany zany tsika tsy miafaka miala amin'io tsika aza resantsika zany fa na io amerikana na io frantsay na io rusiana io mbola mitady famatsiam-bola amin'ny firenena matanjaky mihoatra anazy koa fiaraha-miasa hampandrosa le firenena zay zany tsy afaka hiala amin'io tsika zay zany nataoko hoe zany natao hoe fampandrosoana tsika zany tsika vahoaka Madagasikara tsy afaka hiala hoe tsy araky hiaina am'le firenena zay ivelany fa ny diplomatie foana tsy maintsy mipetraka kosa adidin'le filoham-pirenena zany mitady vahaolana de adidin'le teknisiana zany mahita fa hoe ty zavatra potiky hoe Cosmos Secret zany efa potika zao anjaran'ny fanjakana hoe iza ny olona afaka hamatsy atsika amin'io Cosmos Secret io de rehefa hita le mpamatsy vola zany hanarenana an'le Cosmos Secret de izany ilaina n'izany inona ny fomba ahafaha mamahany io jirama io izany firenena zay afaka manona antsika mahana ny jirama io zay ny le ilany vahoaka tsy afaka tena hoe fiandriana pirenena mantsy hoe jirama tena hoe malagasy
tena hoe malagasy mihitsy zany zavatra eto ny andinana azy teknisianina veto manana antsika ka manana antsika fa le oety manana ao ro resahantsika eto satria le tsy maintsy tadiavina ao na ny firenena matanjaka ny mbo mitady fandrarahany akoatra ny firenenany tsika tsy afaka miala am'izany fa manana antsika manana teknisiana ary tena mahay a teknisiana malagasy tena mahay fa inona problème iresako aminao hoe rehefa tsy mitovy hevitra am'le mpitondra ny teknisiana de velezina enjena atao affectation anomorana dossier enjena de zay le problème ka inganitsika mba hanana an'izany filoha mpitondra haitondra vahaolana ary hanome sehatra an'ireo teknisiana maro any teknisiana malagasy manam-pahaiza Madagasikara fa poteny ireo zay mahazo fahefana rehefa mitongotongo ka zay zavatra zay raha izay nytenentsika ialantsika tsy mila fivoriana zany fa tonga de ialao zany zavatra zany de ampy ane zay mila fantatsy hoe zao ny andraikitsana filoham-pirenena tsy anenjika olo ka na iza manenjika ny olo eo de azo ataony manao esorina anao satria tsy napetraka eo anao anenjika olo fa napetraka eo hamaha problème ka raha ohatra hoe ny tsy fitovizanao hevitra amin'ny antoko hafa na olona hafa ka ahafahanao mamotika n'le orinasa na sehatra zay mampitibola am'mpitabolam-panjakana dia esorina anao am'izay fotoa zay azo ny président manamaka anazy fa ny problème ny amintsika eto de zay zavatra zay ve mipetraka tsika zay manana an'izay olona zay hametraka an'izay système zay ve système tsara oa fa le fomba fanatantarana azy no tena problème eto Madagasikara ka iza hahitaka an'izay olona zay vetsika hanana an'izay olona zay vetsika ingany mba hanana an'izay olona zay tsika mba hitondra le firenentsika fa ny harena efa eo na zany le mpandraharaha vahiny iresantsika hoe vahiny no manjakanjaka lalàna no tokony atao mafy hanao inona moa izy na vahiny na tompotany fa rehefa lalàna eo mazava mandoa hetra ara-dalàna izy ary miasa reny organe contrôle reny zay manara-maso hoe tena mandoa hetra izy manao tatra na misy fanara-maso na misy contrôle milamina an'io hoe milamina an'io hoe fa izay zavatra zay hoe tena mandray andraikitsy ve ny tompona andraikitsy rehetra zay adidiny fanjakana misaisir azy ohatra tsy manao ny asany zareo asan'le mpanjakany zay ny fanjakany ny fanjakany ane tsy hoe resahana foana fa ny fanjakany zay le atao hoe fanjakany satria manompo an'le vahoaka izy ka rehefa miresaka hoe mikasiky mifiainam-bahoaka de tsy maintsy avy mafy izy hoe tandremo fa tena lasa amotika an'le firenena ohatra ka matetika zao zavatra ataonao zao fa le fanjakana atsika zay mitondra zany de ndrety am'le mifandimifandimy tsy manana an'izay fa le caractère de hoe tonga ao zao zao ny tsy maintsy namely anano de veleziko eka mety fomba fijery zay fa ny ana tsy voatery ny anany mety maha-olombelona zany mety miady amin'olo anao fa tsy zay no hamoteanao le firenena fa nareo roa no miady fa tsy le firenena i firenena vahoaky fa raha ohatsy tsika roa no miady zany ka velao tsika roa zay miady de tsy mifanao akory tsika zany de tsy mifiarahaba tsika fa problème tsika roa io fa tsy midika hoe raha ohatra anao qualifié am'le place anankiray ka hita fa hoe tiny tokony afaka tena mametraka an'izany fampandrosoana zany inona problème ko moa fa velao izy fa tsy hoe pote ho any satria mitady ho mafimafy ny bandy zay souveraineté zay tokony apetraka anjaran'ny mpitondra mandidy an'izany satria zay le manevre politique amitsika etony zay mahay raha manam-pahaiza dôly potehina ary potehina tena potiky de voatery le olona tsy manana diplôme tsy manana tsy nandalo fianarana tsy manana an'izany hoe fahalalana hampandrosoan'ny firenena no mitondra normal tsika raha miafara am'izao ary mifanenjika satria tsy fantany hoe ino fampandrosoana zany ny fampandrosoana fahazoana anazy de hoe enjeko ry de poteko ry de zay natao hoe fampandrosoana zay zavatra zay le hoe mila manova le toetraina resako to hoe mila fanovana toetraina goavana be io zany le changement zany de tsy mila concertation zany fa tsika mihitsy de hoe andao tsika hanova toetraina fomba fitantanana firenena fomba fampandrosoana de milamina an'io tsy rerey olona tony ahoana ary zany le hoe mendrika izany mipetraka amin'ny toerana filoham-pirenena izany ao ny fikoanandotsika de hifidy an'izay filoham-pirenena izay fotoana ngamba zao hoe fampahafantarana ny vahoaka ihany koa hoe critère mendrika ny hoe filoham-pirenena fa tsy hoe manam-bola sy ny malaza fotsiny ihany zay de aza mandray vola 5000 efa tonga aminao le olo hoe mandresy lahatra anao ny manana le vinana izy ampandrosoana le firenena de aza mandray 5000 aza mandray koveta aza mandray t-shirt aza mandray elo atao lalàna mihitsy zay oy tena zay ka atao lalàna mihitsy zany lafa manenjika an'izy zay fa kosa tokony manana programme le filoham-pirenena hoe tia ny programme ka ampandrosoko anareo afaka 10 taona rehefa tsy tanteraky ny programme de président tia programme noentinao taminay fa
5% na 6% foana tafitanao zay no ahafana mamaly an'ireny filoam-pirenena reny fa le problème eto anie zao ny zavatra misy zany re zao teneniko aminao fa ny akamaroan'ny malagasy anie tsy de mandoa impôt foncier izy ny mpanao politique nampafantatra an'izany eto manao hitako Antananarivo tena manao mandray anjara be am'izany ny Antananarivo fa ny amin'ny fatra tsy manao an'izany fa maninona kay zay le nitezana an'le vahoaka zay le tezana le mpanao politique an'le vahoaka fa zaho manokany de mitena an'le olo hoe ohatra nareo resaka fampandrosoana de tsy maintsy mandray anjara ny olo-pirenena iny le olo-pirenena fandoavana io resaka impôt foncier io no mampandroso an'le firenentsika fa aza mieritreritra hoe fanampiany ivelany no mampandroso an'le firenena ndraiky ny tsy misy sisy ka zay le resako hoe le olona tsika le zahay le mpanao politique mihitsiny anisany facteur de blocage an'ity firenena ty ino no mahavy mitena an'izay tsy resahana am'le vahoaka ny andraiky sy ny adidiny tokony nataony fa de hoe ataony fampelezakevitra de hoe amboariko ny lalana amboariko ny sekoly amboariko ny tetezana amboariko zao zavatra rehetra zao fa tsy maintsy vita ty Madagasikara ty fa tsy resahan'le le candidat sa namerana député hoe zao ne ny andraikitsiko hoe zao ne ny tamberina ndraiky sa tsy maintsy avy aminareo hoe nareo mila mandoa impôt foncier tsika mandoa hetra tsika mandoa haba tsika satria ino no ahafahantsika manodina ny économie tsika manodina ny harena tsika manodina ny firenetsika zany tokony resahana zany fa zao tsy ary mahitaky na député na maire na sénateur na président de république miresaky ny hoe zao ny andraikitsiko ny sénateur ane fa manao fampelezakevy de mampananteny hoe zao no ataotsika tsy asana sénateur zany mila atao lalàna dolo zany hanenjehana anazy ny député ne fa manao fampelezakevy de mampananteny tsy asana député mampanantena olona zany fa ny asa député de mpanaramaso ny mpanatanteraka zay ny asana député ny sénateur tsy azo tsy asan'ny sénateur mampanantena olona zany mampanantena fotodrafitrasa zany fa ny asan'ny sénateur de hoe collectivité zany izy territorial décentralisé zay ny asan'ny sénateur hain'le sénateur ve zay andraiky zay ny le problème tsika eto hoe de ny an'ny gouvernement de mpanatanteraka ny gouvernement tany tsy manana vina fampandrosony zay tsy tsapa mila mazava io ny gouvernement tsy manana vina fampandrosoana fa ny filoam-pirenena no manana vina fampandrosoana de iny nomena an'le gouvernement de ny gouvernement manatanteraka ahafahan'le filoam-pirenena hoe tanterakinao ve le ao ministère ny fambolena tanterakinao ve le projet noetiko aminao amin'ny resaka fambolena sy fambolenao asan'ny filoam-pirenena misizira anazy ohatra ny fahasalamana ty politique fahasalamana oetiko eto Madagasikara 2 mois 3 mois 4 mois mila azony filoam-pirenena misy vitanao ve le politique fahasalamana ny resako aminao sa tsy vitanao iny foana ane de afahatsika mangala le ministry ohatran'izay koa hoe resaka toe-karena hoe ahoana fomba hampitomba toe-karena ministère-ny io toe-karena io ne na io ministre io ne tsy ahamanana politique hampitombo vola ao izy tsy manana fahefana am'izany izy fa ministra tsy fahefana hoe hampitombo vola io anaty kitabola fanjakana fa io adidy le vahoaka malagasy no hampitombo volan'io toe-karenantsika io ka zay le hoe apetraky zay zavatra zay ny filoam-pirenena no manana vina fampandrosoana ty Madagasikara ty fa tsy ny ministre na premier ministre ireo zavatra reo mila alaina ny député mpanaramaso ny mpanatanteraka ny sénateur mireprésenter collectivité décentralisée zay foana reo rehefa avahany mipetraka amin'ny placeny zao mitenanao frère fa lasatsika tena tafavoaky ty Madagasikara ty fa tsy resaka hoe ambony latabatra foana fa zay samby ny rehetrarehetra na président Fokotany jerenao président Fokotany fa tsy hainy maha président Fokotany azy hoe miamby certificat de résidence miamby olona miady hanao kabary zay ny asany fa tsy hainy hoe ino asana président Fokotany zany tsy hoe mila critère fa tokony ho hainao hoe asana président Fokotany zany misy andraiky sa tsy maintsy ataonao asana député zany misy andraiky sa tokony ataonao asana maire zany manana andraiky sanao amin'ny maire zany fa maninona tsy atao problème mahavy an'io so hainao satria andaonao tohanako ataoko président Fokotany andaonao tohanako atao maire andao le olona zany tsy manana vina zany tsy manana projet de société zany le olo fa atosika ihany satria namana sady manambola de avy eo izy
avy eo tsisy zavatra mandeha. Andaonao ataoko député rehefa avy amin'ny assemblée ao izy tsy miresaka an'izany mireprésenter ny vahoaka zany izy fa ny intérêt-ny manokana no resany. Atao sénateur izy tsy midina ny fotony zany izy mba mamoro ny fokotany mamoro ny mera hanontany hoe ino mana le ressource économique amintsika eto, ino le fiarahamonina fampandrosoana ahafahantsika mampandrosoana le firenentsika eto mba hoentiko any amin'ny gouvernement, mba ho resako amindreo hoe président ty ny fampandrosoana mety à Toliara, ty fampandrosoana mety à Majunga, ty fampandrosoana mety à Digo. Tsisy an'izany eto ka zay ny teneniko hoe manahirana be ka zay le hoe mila fanovana toetrana zay tompona andraikitsy eo mba hahafantatra ahavoafeny andraikitsy mety ame azy fa tsy hoe tao ministra anao de ministra eo fa rehefa avy ministra eo tsisy hainao le hoe ino asana ministra zany. Zay zany ny fandehan'io zavatra. Tepika farinresantsika hoe rafitra tony ahoana zany ny tokony ho apetraka eto amin'ny firenena anatin'ilay fanovana lalam-panorenana mantsy isika etat unitaire ny rafitra nitondrana ny firenena teo hitatsika iny vokany rafitra nomezana fahefana eny fotony ireraina be izy io am'izao maro ny mivoy an'izany amin'ireo antoko politika sy fikambanana maro samihafa fa raha ny fahitanao manokana ianao amin'ny maha hoe tompona andraikitra eny fotony ianao mahatsiaro manana ny andraikitra mahatompona andraikitra ve ianao enenivon'le hoe sampanarazy sahaninao sy andraikitra zay sahaninao am'izao fotoana zao ka hoe rafitra toy ny ahoana mba hoe ananana andraikitra tena hoe ho an'ny vahoaka fa tsy hoe ho an'ilay antokona ametraka anao ny zavatra sahanina. Rafitra tsy de sarotra ny iza le tompony fahefana ka le vahoaka ny tompony fahefana averenao am'le vahoaka le fahefana de arao maso foana izy de ampio izy amin'ny fomba rehetra zay ahafany hitondra an'le fampandrosoana amin'le tany ameo andraikitsy le vahoaka rehefa amenao andraikitsy izy tompona andraikitsy izy mahatsiaro fa tompona andraikitsy izy mandrosotsika na amin'ny resaka sécurité io na amin'ny resaka social io na amin'ny resaka environnement io ameo andraikitsy izy tsika zay le hoe vondrom-bahoaka tsy nitsara-pahefany zao ny le fokotany fa lasa politisé daholo inona zany le hoe mahavondrom-bahoaka tsy nara-pahefana azy le vondrom-bahoaka tsy nara-pahefana io tsy consulté-tsika rehefa misy zavatra mety eritsentsika atao zay le teneniko hoe le député lany eo ane tsy maka-kevitra mihitsy na any amin'le vondrom-bahoaka tsy nara-pahefany mba hoe inona mety ahitanareo aty amin'ny fokotany aty mba ahafahantsika manao traitement na iadivana any amin'ny hoe ministère ny amin'ny mpitandro filaminana hoe ino le hoe misy tsy en sécurité ve le amin'ny fokotany ao de ino le politique tokony tondrantsika azy mba ho resahana am'le ministre ny Folanda ohatra ministre ny secrétaire général gendarmerie ho resahana zany hoe zao ny zavatra misy monsieur le ministre any amin'ny fokotany any ka ino le disposition tokony resitsika mila resahana zany zay zavatra zay raha ohatra ka hoe amena sehatra le vondrom-bahoaka tsy nara-pahefana amena mba mitondra soso-kevitra satria tsy afaka androtsika raha tsy haitsika hoe ino problème any fokotany any tsy afaka mandroso zany tsika tsy maintsy fantatra hoe zao ny problème amin'ny fokotany ao ahafahantsika mitondra disposition hoe zao zany ny tokony ataotsika fa tsy hoe zao aty Antananarivo aty de mahay hoe zao ny zavatra miseho ao Besako ao na Tsanaloko ao de tokony zao zany nefa tsy zay ny ilain'le Tsanaloko sy Besako fa mety mitady zavatra hafa dika zay le olona ao agnatin'ny fokotany ao mihitsy mahalala hoe zao ny raha manahirana eto efa doborano zay tsy misy évacuation d'eau rehefa avy ny orana de sahirana be zay efa ohatratran'izao de zao raha manahirana de ireny no hoentina any amin'ny gouvernement hoe ministre ty le problème ato traité vonareo fa zao no zavatra manahirana any amin'ny faritra na district zay ny le problème eo zavatra reo rehefa mipetraka azay le hitadiavana le olo hoe filoha-pirenena manana an'izay le leadership ary manana vina fomba fijery ohatran'izay mandrositsika tsy mitady problème zany fa izay foana de mandrositsika fa hoe manana olona tsika say hifampiresaky fa tsy hanenjika olona fa kosa hifampiresaky ary hijery ny tombotsoany rehetra zay avao ny de mandrositsika tsy mitady tsy voatery marina fa le firenena ivelany mety hiaraky asa amitsika tsy obligé fa mety tonga avao nareo tsy eo ne mety tsy tadina tsy resanao fa tonga foana reo afaka miara-miasa satria ireo tsy afaka miala amitsika reo atsika koa tsy afaka miala amindreo fa kosa le fampandrosoantsika misy zany tokony apetraky hoe mila olo mana an'izay fanetretena zay hitondra vahaolo ary hiaro le vahoaka na mahantra na manakarena tokony arovana zany adidiny fanjakana io na mpandraharaha madiniky na ny lehibe mila arovany fanjakana zay miasa ny fanjakana ane zay no tadiavitsika eto ohatra tsika mitady fampandrosoana ary matoto ami Mohamed vahiny
tamin'ity ataondry ity teto amin'ny fandarana zara hevitra izay mpanolotsaina ionivon'ny commune Ambonivohitra Toliara ary ihany koa mpitarika ny antoko HVM any an-toerana tapitrasady ny fotoanantsika nafana nresaka tamin'ity androany ity makasitraka namaly ny fanasana moa rehefa tonga ity Antananarivo moa ianao dia mamaly foana rehefa hoe miantso zay tongava iresadresaka hitondra ny hevitra ihany koa zava-misy fotoana izao hitondrana hafatra sy famitenanareo voaresaktsika teo maromaro moa izay manana 2 minitra ianao hitondran'izay isaora satria tompo no nandahatra an'izao fotoana zao tsy tonga ho azy zao dia zay hoe isaorako an'ny tompo satria raha fotoana zay aonatsika sy andresako anjara amin'ny fifandraisako anjara amin'ny fahitako raha-pirenena dia izy no nakasitraka dia nahatonga eto zany nandray anjara ny anahy zany dia hoe rivao amin'le vahoaka malagasy fotoana zao zany afahantsika hitondra ny anjara birikintsika amin'le firenena io fitondrana io zany dia hoe fitondrana fahaitsika fa hoe tsy fitondrana voafidim-bahoaka fa hoe atao hoe misy fetrany zany mety 2 ans mety tsy haiko hoe fetrany fa kosa anjaratsika aboao le hevitra aboao le sosokevitra hoentotsika io sosokevitra io na dia hoe concertation nationale io na dia amin'ny any amin'ny Facebook io na amin'ny ainao manjery io aboaonareo mba ho raisin'le olona tsy voaterany tsy maintsy manao concertation nationale tsika na tsy maintsy ho tongany mety tsy ho tongany aby rehetrarehetra fa kosa aboao le hevitra hoe zao ny tsara amintsika tokony atao dia zay ny anahy afatra hoe ny tena problème priorité eto Madagasikara dia resaka recensement mila atao io ny problème atsika eto io tsy mila fakakevitra tsony ny resaka recensement dia rehefa atao ireo resaka recensement io zany avelao le filoham-pokotany zay mamehan'le fokotany eo no tokony hanao n'io resaka recensement io avelao fa fantatsy ny fokotany eo zany hoe iza le fiarahamon'olo mipetraka anaty fiarahamonina fa zao matoko fa mety ho 10 roa telo fa tsy ho 10 telo 10 zany io anisan'ny problème io resaka recensement refonte any ivelany moa any andafy hitako fa hoe manana numéro matricule d'ol le vahoaka ny any France États-Unis maninona kay atao an'izay koa numérisation azo atao zany zay ny le ilao fampandrosoana io zay sitsika tsy afaka resaka fampandrosoana hoe ambony latabatra na ny antsena fa fampandrosoana zany misy zavatra atao ka zay nana hoe manita raha tsika voaka malagasy fotoana zao hitondrantsika ny fampandrosoana eto Madagasikara ary mitondrantsika le sosokevitra apisy fampandrosoana eto Madagasikara fa tsy fotoana zao hoe anenjehana an'izy avelao ny fanjakana avelao ny lalàna hanenjika izay olona enjehiny raha ohatra ara-dalàna ny lalàna mahay an'izay fa tsika vahoaka tsy afaka hiteny hoe ry namon'olona ry nangalatra misy raha filalàna eto mpanao an'izany fa tsy anjarantsika voaka malagasy fa ny anjarantsika dia hoe ahoana fomba hampandroso antsika ahoana fomba hitondrantsika vahaolana amin'ity fampandrosoana ty Madagasikara ty satria antsika toy ary samby sarotiny aby amin'ity Madagasikara ty ka isaorako antsika rehetra ny haino sy nanaraka fa kosa manitana anareo mba handray anjara koa ohatran'izao satria zay le fireneny tsy hoe voatery olona roa telefona miresaka fa tsika rehetra mila miresaka manome hevitra dia zay natao hoe fampandrosoana fa ampanjakaotsika zany le hevitra ohatran'izao ady hevitra ohatran'izao parce io mampandroso ny firenena ankiray dia isaorako be ho antsika rehetra ao anareo ato koa dia mirary mba hitondra fahasalamana koa tsika mba hifankahita foana mba hifampitafitafa eto amin'ny zao fakakevitra zao